andiny fahatelo de mbola tsindriako mafy tiako ampahafantarina atsika ary tiako ampatsiavina atsika ny zavatra ratsy nataony reto filoham-pirenena reto filifiry moa ny mpianatra université midrikina manao grève mirotsaka andalambe no ina zany no ny faratsian'ny reto filoham-pirenena filifiry ny mpiasam-panjakana amin'ny grève mpampianatra directeur chef district député mitsangana manino mirotsaka andalambe manangana grève no nino faratsian'ny reto filoham-pirenena reto hita fa tena hoe ratsy manangana grève ny mpianatra manangana grève ny mpampianatra manangana grève ny maire manangana grève ny député manangana grève ny président fotany manangana grève ny mpamboly manao grève ny vahoaka madinika vokatrina zany vokatry ny faharatsian'ny reto fitondra fanjakana reto faharatsian'ireo filoham-pirenena iherajanampanry Marc-Ravalomanana Riandry Rajoelina Ratsiraka rehetrarehetra fahavalo lehibe reo manangana grève ny aty vokatra n'inona hoe mahatsapa mbo atsindritsindry mahatsapa mangirifiry farany vahoaka manangana ino am'izay manangana fikambanana le vahoaka manao fitsaram-bahoaka le vahoaka satria hoe efa tsy rariny tsony ny fitondram-panjakana eto Madagasikara fanjakany baroa hoe efa tena hoe fanaovana tsinitsinina ny madinika fanjakany mpanan-karena eto raha lasana bavy tiako anao tonga sainy antsika mpianatra andareo mpianatra université eran'ny Madagasikara mpianatra kira maneran'ny Madagasikara sika mpianatra maneran'ny Madagasikara de samy mananga grève vokatra n'inona tsy fahazoana bourse zay ina tsy fahazoana bourse io vokatra n'inona io tondra fanjakana tsy manjary reto eto magnentana antsika mpianatra iaby andao antsika hiala am'reto reto fanjakana républicain satanika mpagnandevy mpampahantra reto mitodia fanjakapisorona io vahaolanao antsika mpianatra kira maneran'ny Madagasikara mpianatra ny CG mpianatra ny lycée na miankina na tsy miankina de magnentana antsika jiaby andao tsika hitodika amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitodika amin'ny fanjakam-pisorona Jesosy Kristy vahaolana aty firenena aty raha mbola te ahita fivoagna te ahita famonjena te ahita fiainana fiadanana mitodia amin'ny fanjakan'Andriamanitra mitodia amin'ny fanjakam-pisorona antsika mpiasam-panjakana rehetrarehetra koa le mpiasam-panjakana midokona amin'ny député andao hitodika amin'ny fanjakam-pisorona andao hanoa amin'ny fanjakam-pisorona tsy vahaolana intsony io républicain io tsy vahaolana intsony io na itimy na TGV na mapara io de feno fitaka na itimy na Riandry Rajoelina de fobe ny fitaka mpamitaka indrindra eto Madagasikara Riandry Rajoelina Marc-Ravalomanana mpamitaka sady miteny mpamitaka reo olo fitaka be mpamitaka mpandaina raha nilainga reo anao hifidy mpandainga hifidy mpamitaka de tsofindrano anao hifidy mpamitaka raha zahay tsy hifidin'ireo intsony zahay jereo toetranjareo milefa andafiagna zareo rehefa mahazo ny lainjareo milefa andafiagna zareo rehefa tsy voavoanjareo le olana avangongony zareo amitsika eto le problème avangongony zareo amitsika eto le olana nampidirinjareo tadiavinjareo antsika no hamahazy antsika vahoaka ina ny atao antsika aondragny ivelany agny antsika amidy agny hamahagny ty olana reto zay manao kidnapping zay ny zava-misy mangalatra rem-pirenena mangalatra rem-ny Madagasikara antsokosoko hamahagna ty trosa ampidiriny zareo ty zany zay magnentana antsika jiaby andao tsika tonga sainy andao todika fanjakapisorona andao tsika verina fanjakapisorona io ihany vahaolana ho anty firenentsika ty io ny famonjena ho anty Madagasikara ty saotra tompo